aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny ten'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Genesis 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Genesis 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Aroa Andriamanitra tamin'i Jakoba miainga miakara amin'ny Betela ianao ka monena any ary manorena altara any ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'i Esau rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra momba azy, ary io ireo andriamanika hafa izay ao aminareo dia midiova sady ovay ny fitafianareo ary andeha hiainga isika ka hiakatra ny Betela ary anao altara any aho ho an'Andriamanitra izay niaino aho tamin'ny andro fahoriako sy nomba tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanika hafa rehetra izay notanany sy ny kavina izay teny antsofiny ary tena leviny Jakoba tao ampoditry ny hazo terebita izay tao akaiky ny Sekemy ireo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak' Jakoba izy. Ary Jakoba dia tonga tany Lozy, Betely izany, izay any amin'ny tany Kanana. Dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy ary nanorina altara teo izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany izany. Fa teo no nisy eon'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan'ny rahalahiny. Amen. Araka izany ravana dia ny lakanesan'ny Jakoba sy ny ankonany nakany Betela. Izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao apahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary misy reto famarinana efatra ireto ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia ny hoe manorena altara ho ahy izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny rahalahinao, hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba. Manorena altara ho ahy izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny rahalahinao, hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba. Hitantsika moa izany amin'ny andininy voalohany raha velontsika vakiana toy izy manao hoe ary Andriamanitra tamin'i Jakoba miainga miakara any Betela ianao ka monena any ary manorena altara any ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'i Esau rahalahinao. Eto ravantsika dia mahita ny ampahany amin'ny tantaram-piainan'i Jakoba. I Jakoba moa ilay zandriny kambana amin'ny rahalahy izy ireo, Jakoba sy Esau, dia izy ilay zandriny izay nangalatra ny fizokin'ny zokony. Vokatra izay dia nandositra ny tavan'ny rahalahiny izy ary teny ampandosirana dia tonga tamina toerana antsoina hoe Betela izy. Natory teo izy nakavato dia nataony ondana. Dia tamin'io faalina io niseho tamin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Dia nilaza taminy manao hoe izaho no Jehova amerina anao iverina ato any amin'ny tany ny rainao indray aho izy. Dia rehefa nifo izy dia nanao fanekena, nanao voady tamin'Andriamanitra dia nilaza izy manao hoe raha verina tafaverina tokoa any amin'ny tany ny raiko aho izy ka omban'Andriamanitra amin'izao lalana lehako izao dia izy no Andriamanitro. Ny ampafolon'izay rehetra nanako teo azy, anangana altara ho azy eto amin'ity toerany ity aho izy. Dia nanangana vatovato kely teo izy dia nosorany menaka iny dia nanompo an'Andriamanitra teo izy. Zay zany le tantara. Ty aoriana dia efa tonga olona be dia be izy ary tena natanjaka izy. Tena natanjaka izy ka nanomboka raha tsy fijery azy ny rafozan-dany ka nisehon'Andriamanitra izy dia nitenen'Andriamanitra manao hoe mialahy ianao dia mandehana miverina any amin'ny tany ny rainao fa hombanao aho. Dia efa 20 taona ty aoriana indray izany zao antsika. Niverina andeha ho any amin'ny rahalahiny izy dia efa niona tamin'ny rahalahiny soamatsara izy. Manana zanaka 20 izy, vady efatra ny miaraka aminy amin'io. Efa tena hoe vahoaka kely mihitsy izy zany izy mandehandeha io. Ka teo amin'io fotoana izay iresahany eto io dia tao Sekema izy. Tao koa nefa dia nisy olana ngezabe natrehan'zareo satria nisy lehilahy jentilisa atao izay nandoto ny zanaka vavin'ny Jakoba. Ka tezitra vokatra izany reto zanany lahy sasany dia nanao fitaka tamin'io tanàna io ary namono ny lehilahy maro be tao anatin'io tanàna io. Dia teo anatrehan'izany sahiran-tsainy i Jakoba hoe aiza ary aty Israely io zany. Angamba ny mety adino ny vele hoe voadina tao tamin'Andriamanitra sa hoe any aoriana any no tanterahako ihany. Le nambarako tamin'Andriamanitra hoe raha tafaverina soamatsara dia hanao altara ho an'Andriamanitra sy hanompo azy eto dia izy no Andriamanitro ary atolotra azy ny ampafolon'izay rehetra nanako.
de tao anatin'izany toejavatra indrindra niditra tsehitr'andriamanitra de niseho tamindray andriamanitra de niteny hoe ndana mandehana anao nakany Betela ozy izy any amin'le toerana zay nisehoko taminao sy nanovanao fanekena tamiko any ianao monina ozy izy a de anompo ana any ianao zany hoe nidikany hoe manorena alitara zao manompo a any ianao manova sorona ho ahy any ianao efa nanompo ana tany ianao fony ianao sahirana fony ianao tao anatin'ny ady de taminy ianao nandositra ny tavandrana anao zany hoe apatsahivin'andriamanitra aminy mihitsy zany le fanekena sy le tantara lasa rehetrarehetra hoe azadino ny 20 taona lasa zay nanao voatamiko ianao anorina alitara ho ahy eo amin'io toerana io a mandehana lesona zay azotsika tsoahana avy amin'izany driavana de izao hoe Andriamanitra mihitsy nanampy ny Jakoba hatanteraka ny fanekeny ary Andriamanitra mihitsy no niantso azy hanompo azy eto zany izy mety hoe varimbarina tamin'izay fiainany tany fa Andriamanitra niantso azy satria hoe efa nanompo ahy ianao miverena manompo ahy tsarovy zay efa nifanekeko teo anatrehanao sy efa ninoko sy efa nisehoko taminao tamin'ny fotoan'andro izy miverena manompo ahy angamba ianao fony voazaza de efa natolotra ho an'ny tompo efa nanao sekolalahady efa nivavaka ianao nefa rehefa no lehibe ianao de ohatrany varindrina tamin'ny fiainana teny de adinodinonao Andriamanitra miantso anao indray Andriamanitra amin'ny alalan'izao afatra izao hoe miverena manompo ahy izany Andriamanitra zay niasa teo amin'ny fiainanao jereva ny andro lasa anontany io ny andro lasa de ahitanao hoe inavy efa nitantanan'Andriamanitra anao sy efa namonjen'Andriamanitra anao miverena manompo an'io Andriamanitra zay efa nanavitra sy efa namonjy ianao io angamba ianao reraky ny fiainana tsy mahita zay atao sahira-tsaina tahaka ny Jakoba koa ianao aiza ary ny lalakale inona ary ny tena atao hoe fahasambarana miantso anao koa Andriamanitra an'io hitoditra any amin'ny lasa jereo any ny andro lasa mety efa nisy fanekena efa nataonao tany ho any tian'Andriamanitra iveriny ianao miverena amin'ny rainao manompo azy fa aza mirenireny fotsiny takan'io fa tsy misy fahasoavana ao anao raha tsy ao amin'Andriamanitra mety efa nangatsika angamba ianao efa tsy nandray ny fanasan'ny tompo intsony na mety hoe tsy manao ny asa fanompoana zay efa nanaovanao fanekena sy fiananana teo anatrehan'Andriamanitra mampatsiaro an'andray Andriamanitra amin'izao fotoana izao miverena manompo an'Andriamanitra eo amin'le toerana zay efa niantsony sy nanovanao fanekena taminy ao amin'ny fiangonana efa nianina anao fa hanompo azy raha mety misy tokoa ny zavajavatra samy hafa ao anatin'ny fiangonana no miseho fa izao aza atao mahasakana reny tsarovy mandrakariva ny fanekena zay efa nataon'Andriamanitra sy nataonao taminy koa miverena amin'ny diavana ianao zay efa nivoady anao ny asan'Andriamanitra angamba ianao mety efa nisy zavatra nitranga mihitsy de efa nisy fahaterena toy ianao hoe Andriamanitra anao ny asanao iverina aminao tena anao ny asanao raha ohatra ka afaka amin'izao fahaterena mahazo azao aty aoriana afaka tokoa ny fahaterena mahazo anao na sandratra Andriamanitra tokoa ianao na lany tamin'ny toeran'ny fahantrano na lany tamin'ny fangidina samihafa azadino ilay Andriamanitra zay nanafaka anao tao anatiny zany miverena manompo azy fa aza manompo zavatra hafa ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao iza no Andriamanitra zay tomponao aiza ianao no manorina ny alitara hanompoana azy mitaonanao ary avana amin'ity an'io ty mba tena andinika ny fiainanao tokoa so de lavitra n'Andriamanitra miverena manompo ilay Andriamanitra zay efa nitianao ary efa namonjy antsika izy ka nandefa ny zanany ho faty teo ambony azy fijaliana mba hamonjy antsika ary ankatao mihitsy ny fanahy masina hoe fanahy masinao ampodio aho amin'ny fitiavanao ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe nalevon'ny Jakoba ro Andriamanitra hafa zay tao amin'ny ankohonany ary nitondra azy ireo nakany Betely izy anompo an'Andriamanitra nalevon'ny Jakoba ro Andriamanitra hafa zay tao amin'ny ankohonany ary nitondra azy ireo nakany Betely izy hanompo an'Andriamanitra hitantsika zany amin'ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny andin'ny fahaefatra etsika ravana de mahita hoe rehefa nanaiky Jakoba iverina andeha hanompo an'Andriamanitra teo amin'le toerana zay efa nanaovany fanekena sy nanangana ny vatovato kely tamin'ny fotoan'andro nosorany menaka de tena sérieux izy matotra ny lehilahy tonga de niainga izy de tonga de niteneny ny ankonany ario daholo ny Andriamanitra hafa ao aminareo fa ngamba misy Andriamanitra hafa tao amindreo eny tompoko reo olona reo de olona jentilisany ny sasatria olona mpanampy olona mpanompo eny nalay ny vady sasany amin'ireo
ny vehivavy sasany am'ireo ohatra fotsiny zao lea rahely sao rehefa nitsoka niala tany amin'ny ray aman-dreny tany amin'ny labana tany zany zareo niala tany na fenony ny andriamanitra io labana io de nentiny nanaraka azy tany na fenony aololoa misy n'izany tantara zany hoe nandana zay andriamaniny tany reo ary jakoba zany aloha hatreo tsy mbola nandrarandreo olona reo mihitsy anompo zay tiany tompony fa hoe samy manompo zay tiana tomponinareo fa rehefa tonga am'izay ny antson'andriamanitra tonga ny fotoanan'andriamanitra de natsony ny ankonany hoe mitsangana sika ampyzay tsy manompo an'ireo intsony sika avorio aty amiko aty daholo fa tiano andriamanitra zay namonjy ahy tian'andriamanitra zay niaino afony ao mbola napahonitsoka nazo ndralako itian'andriamanitra zay nampiverina somatsara indray aty amin'ny tany kanana io n'andriamanitra zay nitatana ny fiainaka nampahomby ahatra amin'izay io no hotompotsika andetsika iala eto anangana fa alitara ho azy sika de nangonina daholo de nalevina reo andriamanikafa reo sampy ane zany nalevina zany satria tapa-kevitra ny ray mpianakaviana hoe hanaraka an'andriamanitra izy sy ny ankonany inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany mila ray mpianakaviana maro tahaka ny jakoby sika ry havana eny reny mpianakaviana koa aza zay tena hitondra ny ankonany marina tokoa amin'ny fanompoana an'andriamanitra anafaka ny ankonany amin'izay mety ho sampy rehetrarehetra rehefa tonga ny antsony tompo mety efa hoe miverena amin'andriamanitra fa aza manaiky iodikodina ny karazany zavatra samy hafy io de tena miverina mpahamatorana ka tena ilaza manao hoe ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanao zao tolo zao sy nandehanana tamin'ny fanompoatsampy fa ankehitriny kosa jehova no tomponay ny ankonanao afaka nitondra sy taiza ny ankonanao hanompo an'andriamanitra venao ry ray mpianakaviana so de inao ndray no misanatry mbola misalasala ka inao ndray no mitondra ny zanakao hoe andeha hijery andro ary na andeha hanompo sampy ary tena mahatoky an'andriamanitra vetsika ka afaka hitemy manao hoe ampy zay andriamanitra am'izay no tompoko so tompon'ny ankonako ary zany hoe nambarany josoa e raha izasy ny ankonako izy izy hanompo an'i jehovah zay ianao ray mpianakaviana mihitsy ny tena tokony hitarika ny ankonanao amin'ny fanompona an'andriamanitra satria ny exemple vient d'en haut ny ohatra tsara de miainga avy any ambony ary niza mpitondra raha mpitondra fanjakana ianao tena azo atao mihitsy ane zany ary efa natao teo amin'ny fitirentsika ane zany raha navalina faharoa izay mpitondra fanjakana izy ary tena nandrava ny fanompoatsampy teo amin'ny firenena mihitsy izy nanaiko atao batisy izy ary tena nyteny fandriamanitra no hotompon'ny firenena ka nahatonga azy nanorona mihitsy aza vato zay vato fehizoro mbola hita eo amirovo zany vato zany hatramin'izao andro ankehitriny zao manambara fa andriamanitra no andriamanitra nisy malagasy ary natsangany mihitsy aza ny tempolo teo anilan'izany rovo zany mbola mila mpitondra isika zay anala ny fanompoatsampy anala ny malagasy amin'ny fanompoatsampy ka andevina reo karazan'andriamanitra samihafa zay tompotompon'ny olona satria tsy miaraka amin'ny fitahin'andriamanitra zany tsy miaraka amin'ny fitahin'andriamanitra zany fa ny tena fanompoatsampy ravina zay tena mila levonitsika de ny fahotana ny tena fanompoatsampy ary io koa mila diniana mihitsy inavy ny karaza-pahotana sy faharatsiana atao anatin'ny tokantrano sy atao anatin'ny ankonako aty zay mila levonina zay mila ho alevina mihitsy satria hanompo an'andriamanitra am'izay zahay angamba mety misy ny filokanao angamba mbola mety misy ny fidoroanao angamba mbola mety misy ny fitsangatsangana samihafa ao tena miantso atsika andriamanitra am'tiany io tia angony daholo reny sampy rehetrarehetra reny dory afoizo manana fahasahina tahaka ny jakoba ka hitondra ny ankonanao marina tokoa amin'ny fahatahorana an'andriamanitra ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe tena vonona hiala amin'ny fanompoatsampy fe isika vonona hiala amin'ny fanompoatsampy fe isika mitaonanao ary havana amin'tiany io ty mba tena hanary ny sampy rehetra na endrikinina fa mirongatra pendrena zao ny fanompoatsampy fa mila manana fahasahintsika hoe izahay kristianina tsy mandeha makany amin'ny ombiasy na piskidy na mpanandro na mpanao atsarana na manao azo tsindrin-javatra na ny mpanontany amin'ny maty na reny voyante reny tsy mandeha makany amin'ireny intsony zay satria fahavetavetany ho natrehan'andriamanitra zany araka ny diatoro romitoko 7:10 ary isika kristianina tena mila mijoro fa raha ohatra ka kristianina sadasada de sady misabaka manompo andriamanitra hafa ihany nefa koa manompo an'andriamanitra tsy izany no hitantsika eto olona tena matotra amin'ny finoany nanary ny sampy de nanompo an'andriamanitra ankatao ny fanahy masina na fiery antsika fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika zany
raha tsy mifanahan'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Fahatelo, famarinana fahatelo zay hitantsika toy izao hoe nisy tahotra an'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina ary ka tsy nisy sananenjika any Jakoba sy ny ankonany. Nisy tahotra an'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina ka tsy nisy sananenjika any Jakoba sy ny ankonany. Hitantsika zany amin'ny andininy fahadimy. Raha verina vakina tozy manao hoe de lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanaky Jakoba izy. Eto zany hitantsika hoe tokony ho nenjehan'ny olona manko ireo rehefa niala teo satria namono olona be deaibe mihitsy ny zanaky Jakoba tao. Zany hoe ary tamin'izany fotoana zany koa moa misy le mbola hoe vonoana reny de rehefa vonoana izy mbola vitsivitsy fa tsy tena hoe vahoaka be manahoana akory. De rehefa vonoana le olona zany de alaina ny babo, alaina babo daholo na ny vehivavy na ny fananana rehetrarehetra zay ananany ihany zany azo baboana daholo e. Zany zany azo atao tsara mihitsy zany. Ary zany anisany mety hoe zavatra nentina patahotra ihany koa zany tamin'izany fotoana zany. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny amin'izy ireo foana hoe aza matahotra fa momba anareo aho izy. Ka na de vahoaka kelikely ihany ary izy nandeha tsy tena vahoaka be manahoana tsy mbola vonona hiady misy miaramila be akory de nisy tahotra natoetrak'Andriamanitra tao anatin'ireo olona manodidina azy ireo. Nisy tahotra an'Andriamanitra na tahotra avy amin'Andriamanitra tao anatin'ireo ireo ka lasa ohatrany hoe tsy sanikidikitika an'ireo zany, tsy sananao valifaty na de le tokotany zay novonoany reto zanaky Jakoba lahy reto ary. Fa de navelana andeha fotsiny tamin'izao ry zareo satria andeha ho aizy ireo andeha hanompo an'Andriamanitra ny ireo e. Olona andeha hanompo an'Andriamanitra ireo ka Andriamanitra ny miaro ny mpanompony, Andriamanitra ny miaro zay olona manaiky ny antsony, Andriamanitra ny miaro ny olona zay rehetra mandeha amin'ny lalany. Inona ravana ny lesona zay azontsika tsoahana avy amin'izany? Tena miaro ny mpanompony Andriamanitra ravana, tena miaro ny mpanompony ana io Andriamanitra io e. Indrindrandrindra zay tena vonona hanaraka azy marina. Angambany ianao narina daholo ny sampy sy zay miaroaro rehetrarehetra teo zany toy zany hoe ahoana amin'izay zany ry pastera nytoy ankiza zany zao niaro anay ka retolona manodidina iny tena mpanompo sampy be daholo e. Reo ane tena mitolaka mihitsy e, manaody mihitsy iza zany zao miaro anay manomboka zao. Andriamanitra ny miaro anao ry havana, aza matahotra fa Andriamanitra ny miaro anao rehefa tena vonona anaraka azy ianao. Angamba mety niahana koa ny asa zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, no diovina ny tsaina, narina daholo ny santoka, ny sigara, ny zavatra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tsena tao. De ahoana amin'izay zany zao? Inona amin'izay zany zao ny toyany? Mbola andeve zany zao ty tseny ty sa tsy andeha intsony? Andriamanitra ny miaro anao eo anatrehan'ny zavatra rehetrarehetra ka aza matahotra ry havana. Any am-piasana any angamba ianao mety hoe lasa nanompo an'Andriamanitra ianao de lasa tsy tian'ny olona ianao, na indraindray mety akorontan'ny olona mihitsy ny fiainanao e. Zany koa ane zava-misy indraindray e. Lasa misy olona te hitsanganao fahavalonao fotsiny. Fa izao nefa nitady io Andriamanitra ny miaro anao. Ary rehefa Andriamanitra tsy misy ninina ataonao akory, fa Andriamanitra mametraka fahatahorana any anatin'le olona any, lasa matahotra anao indray le olona. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra manao hoe ny lela rehetra sy ny fiadiana rehetra zay fironina amelezana anao izy de tsy ambinina zany ozy izy no anjarany lovan'i Jehova. Andriamanitra no miasa ry havana ary tena tsisy mahasakany izany herin'Andriamanitra. Ary zany no tokontsika, zany ny fanantenantsika ka mahatonga antsika hoe mifikitra amin'io Andriamanitra manompo an'Andriamanitra ianao. Ozany hoe ka nivadiko ny raha manompo an'Andriamanitra tena asika be amiko, ahoana n'izao sy n'izao sy n'izao fa Andriamanitra ny miantoka ny zavatra rehetra fa mandehana fotsiny fa izy ny momba anao, izy ny mameza rehetra ilainao. Fa araka ny iran'ny mpanakantsika hoe tsy misy fatiantoka manara-dian'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe nino ve anao fa miaro anao Andriamanitra eo amin'ny lalana zay andehananao? Mitonga anao ary havana amin'ity anio ty tena andeha aza miembotra mihitsy fa mandro soa, fa tena mety misy tokoa ny olana samihafa ohatrehanao fa izao Andriamanitra efa nanomana vahaolana satria ny tanjony dia ny hanomponao azy ary tsy maintsy tanteraka izay planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny famarinana farany izay hitantsika eto izao hoe teo amin'ilay toerana izay nisy eon'Andriamanitra tamin'ny fony izy nandositra no nanorenan'i Jakoba alitara.
teo amin'ilay toerana izay nisy ahon'andriamanitra tamin'ny fony izy nandositra no nano renany Jakoba altara. Hitantsika zany mandinin'ny fahaenina sy ny fahafito. Raha averina vakina tosa izy manao hoe ary Jakoba tonga tao lozy izay any amin'ny tany Kanaana dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy ary nanorina altara teo izy ka nataony hoe Eli Betela no anaran'izany tany izany fa teo no nisy ahon'andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan-dralany. Io lefa tantara nambarako teo aloha teo hoe teo izy no natory ary teo amin'ny toeran'io izy no nanofy dia teo izy no nanao fanekena tamin'Andriamanitra fa raha tafody somatsara amin'ny tany rainy izy arak'ilay nofy izay azony dia Andriamanitra no andriamaniny hanangana altara eo izy ary tolona an'Andriamanitra nampaforon'izay rehetra ananany. Tanteraka zany mahatoky an'io Andriamanitra io no tanterahan'Andriamanitra zany. Efa 20 taona ty aoriana zao zavatra mitrango zao efa 20 taona ty aoriana zao dia io izy io fa nanangana altara teo tokoa izy teo amin'ilay toerana izay nisehon'Andriamanitra taminy. Io toerana io zany atsiarovany lasany teto afa izay mbola izaharery sy ny tanapoloko ny tonga teto tsinitsinona fa tahotra ny nameno aho nandeha nandositra tamin'izany fotoana izany. Anio atonga eto indray ankehitriny miaraka amin'ilay tovady amanjanako sy ny arena be dia be izay fanomen'Andriamanitra. O Andriamanitra o, ianao sy ny fahasoavanao sy ny fitahinao. Asa angambany fa mety angorangoraka mihitsy angambany fonina hita hoe tia fa tafaverina fa tsy tafaverina amin'ny tanapolo fa tafaverina amin'ny fahasoavana noho ny amin'ny fitantananao marina tokoa Andriamanitra. Tanterahan'Andriamanitra ny teniny ary no tanterahan'ny Jakoba ihany koa ny voadiny. Inona ravana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Rehefa milamina ny fiainanao, azadino Jehova. Azadino Jehova izay nisitonanao tamin'ny lavaka mangitsokitsiky ny fahotana sy ny fahaverezana. Ary moa tsy izany fianambarana Isaia mpaminany ny Isaia 1:15 hoe tsarovo sy ny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo. Tsarovo taizany nisy anao fahiny, taizany namonjen'Andriamanitra sy nanafahan'Andriamanitra anao, nisy toman'Andriamanitra anao, nanesoran'Andriamanitra anao. Angamba teny amin'ny lalambe, teny an-dalambe tenanao no nitsimponina, tenanao no natsoan'Andriamanitra dia izao mandehana miveny any amin'ireny toerany ireny manangana altara. Ny dikan'izany dia izao endray ahorina ny ministeranao, endray manompo ny tompo ambarao amin'ny olona teto amin'ity toerany ity afahiny nahantra teto afahan'io noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izay hitanareo izao mijoroa vavolombelona. Misy olona be dehibe any amin'ireny toerany ireny mila mihitsy mila ny fijorona vavolombelona ataonao. Angamba mety hoe olona mpijangajanga ianao na olona mpidoroka ianao afaka atao anatin'izany ianao. Tian'Andriamanitra hiverina any amin'ireny toerany ireny, eny amin'ireny toerana mbola misy olona mpidoroka sy mbola misy olona mpanota ireny, endrainao manorina ny ministeranao. Le altara iny dia afaka ambarako hoe ministera ny dikany. Io altara io dia afaka ambarako hoe fanompona ny dikany io. Andrainao ny tian'Andriamanitra nompo azy. Tsarovy ireny toerana izay nangalan'Andriamanitra anao ireny, ireny toerana izay nisy toman'Andriamanitra anao ireny, ataovy altara ireny. Ary indrindrandrindra moa tao amin'ny fiangonana. Indraindray tsika rehefa misy olona dia ao amin'ny fiangonanao tsika, teo amin'ny altara teo ianao no ny voady, teo ianao no nandohalika, teo ianao no nitaraina tamin'Andriamanitra. Aty aoriana tokoa ary hitana hoe novalian'Andriamanitra ny vavakao. Tsarovy izay efa ny fanekenao tamin'Andriamanitra fa nanatanteraka ny andrarany sy ny andraikiny taminao izy, miverena manompo azy eo amin'ny fiangonana. Miverena atoloha reo amin'izay ny fiainanao manomboka androany hipetraka eto hanorina ny fiainako eto hanompo an'Andriamanitra eto satria teto ny namonjen'Andriamanitra, teto ny antson'Andriamanitra, teto ny tarihan'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe indrindra ry havana dia izao mihazo fijaliana. Mihazo fijaliana io any ry havana. Teo no nahatsiarovantsika, teo no namonjen'Andriamanitra antsika. Ary ny dikan'izany tokony hanompo an'Andriamanitra mandrakarivantsika, hiverina impototry ny hazo fijaliana isan'andro tsika dia hanompo an'Andriamanitra sy hankohaka aminy hanorina ny altara antsika eo amin'izany hazo fijaliana izany, izay tandinto ilay altara ihany koa tao amin'ny tempoly fa izay natao hanaovana sorona sy hanompoana an'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe taizany nangalan'Andriamanitra anao, taizany no sotoman'Andriamanitra anao. Aza adino hoe
azadininy miverina manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'izay toerana ny antsoan'Andriamanitra anao. Ary amin'ny tean'io ty ravana dia te hitaona antsika ny amin'izany. Kanefa dia angatao ny fanahy masina hitarika sy an'olon-tsaina anao satria ny an'i Jakoba zao tena Andriamanitra mihitsy no manolo-tsaina azy. Hoe ndana indray miverina makary dia mipetra ary dia manaova an'izao ary. Dia tena zany mihitsy angatao ny tompo Andriamanitra. Ianao ilay mitondra ny fiainako hatramin'izay. Riseho lahatra. Tarito amin'izay lalana tianao hitondrana ny fiainako afa vonina inty aho hirao aho. Raha fitinina izay rehetra nambara teo ravana dia izao voalohany hitantsika teo fa nanorina alitara, manorena alitara ho aho izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan-dralanao ho Andriamanitra tamin'i Jakoba. Amin'ny tean'io ty ry havana miverena manompo an'Andriamanitra. Andriamanitra ilay fananavitra anao. Aza variana amin'irenireny ihany miantso anao izy mba hanompo azy. Ny faharoa, naleviny Jakoba ilay Andriamanitra hafa izay tao amin'ny ankonany ary nitondra azy ireo nakany Betely izy hanompo an'Andriamanitra izay niseho taminy. Amin'ny tean'io ty koa ry havana dia izao hoe ary io ny sampy. Ary io ny sampy araka ny tononkiratsika hoe Zanahary tromba tsy Zanahary, kalanao razana tsy mahavita azy, ialao daholo ireo sampysampy, Zanahary areo manampy. Miverena amin'Andriamanitra ry havana. Ary tena mila kristianina matotra, tena hoe manary tanteraka, fa tsy mbola misababaka makany amin'ny dadarabe ihany rehefa misy zavatra mahazo azy. Tsy kristianina oatra izany ny ilaina fa kristianina oatra ny Jakoba. Tena vonina hanompo an'Andriamanitra rery ihany isy ny ankonany. Ny fahatelo, nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina ka tsy nisa na nenjika ny Jakoba sy ny ankonany ireo. Dia tena izany mihitsy. Rehefa Andriamanitra momba antsika tsisy mahatohitra antsika. Indrindrandrindra moa fa hoe olona andeha hanao ny sitrapony, olona andeha hanompo azy, miteny aminao marimarina fa ataon'Andriamanitra miorooro ny olona ka na ny teny aminao ara tsy sahany satria ny fatany hoe misy herin'Andriamanitra ao anatin'ireny olona ireny. Ary ny farany teo amin'ilay toerana izay nisehon'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan-dralahy no nanorenan'i Jakoba alitara. Ianao koa ry havana, aiza ny alitara izay tian'Andriamanitra hanorenanao ho ahorinao, hanomponao azy. Avereno ny eritreritrao mandinika hoe taiza marina moa ny antsoan'Andriamanitra. Taizany namonjeny sy nanafahany aho. Aveazany nisy tomany anay, aveazany nanafahany anay. Averika any hoe tsarova ny vatolampy izay nakananao sy ny atilavaka izay niadinanao. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen.